Salama, salama, salama. Caramba, caramba, caramba. Daware, hein? Daware. Aizoizerajani avana fui. Tita curti. Firi noi fa la sana. Ironise se manurran se macha. Aizoizerajani avana fui. Tita curti. Ah, salut ma nièce. Fille. Tous les années, ça va jamais arriver. Elle a vraiment tout pris de son père. Ah, Jean-Luc Demonatel no mera patroda. Alefa miakatika. Inona zao ny kabaka karakaraindreo eo ikanto inona sakafo eo. Inona ny kabaka hoy izay avy any avaratra amin'ny filaza azy. Inona ny laoka, inona sakafo hoanina androany atoandro. Dia aty dia atambatry ny hery. Bonjour, tu étais où depuis tout ce temps? Ouh, misaotra Andoniana. Ah. C'est seulement cette semaine que j'ai pas ouvert la bouche. Malahelo sady anareo. Bon, miandro ny kapany centaine tsika. Ny marina tsy maintsy mandresy le zanako. Marina zany aty. Mbola tiana arzalatre amin'izany afarany rava. Miandro ny kapany centaine tsika dia lasa. Nareo tamin'ny YouTube any amin'ny cinquantaine na. Salamo. Salama tompoko. Bon. Fomba fiarabana eto amintsika moa zany eto amin'ity fandarana ity dia mipotratroka fa miaravatsika rehetra Madame Alain. Ah, ny akamy Alain Zedel, akory aby laly, zareo salama jiaby andreo. Akory atsika. Efa mipotratroka boribory tsara, rasé tsara, rasé de une barbichette-na une journée io, raha misy a. Vous savez tena manahirana anareo rehefa miakatra eto dia tsy maintsy manao metimety miaraka aminareo satria tsy maintsy manaja anareo aloha voalohany indrindra ary mandreraka ihany koa mahita olona hoe voredretra tsy mety mal fagoté sy ny karazany. Merci Randrian, tu nous as manqué aux Jésus. Bon, je vous dois l'explication par rapport à mon absence. Managana saina français, toujours en train de défendre l'intérêt français. Bon. Alors, Aniane Luca. Oui. Je vous donne des explications par rapport à Nagina, au Janet Théo, au DMG président. C'est une garage. Tanareo, jamais olona manao analyse prospective zany dia se projeter foana amin'ny futur zany hoe felmahogo kabaka miandry analyse mafondra Robin Bolby felmahogo miaraka amin'ino voanio sa hena omby sa kamakory.
miaraka amin'ny voanio aloha izy tena tsara na ndraiky voanjo. Dia tsy maintsy manazava anareo aho hoe ahoana. Rehefa manao an'itony zany ny atao hoe prospective na projet ny amin'ny zavatra ho avy zany a, dia matetika ianao lasa loha ary ianao le lasa loha be any iny matetika ny olona tsy micomprendre anao ary ny tena gravy raha matetika adin'ny olona zavatra lazainao. Zay le izy, matetika adin'ny olona zavatra lazainao. Ka amin'ny maha prospectiviste antsika zany a, de obligé kosa tsika milaza hoe io ara fa vita le teneninao hoe 6 mois, io ara fa vita le teneninao hoe quelques jours, io ara fa vita le teneninao hoe les heures sont comptées. De vita tokoa izy. À travers an'izay noteneninao zay de ara-kuti malaza. Inona zany ny zavatra hitranga après an'io? Et c'est là où je me suis interdit, je me suis privé de dire oui, où ça va aller, de quoi ça ressort. Ary inona no avy akaiky, inona no avy alavitra. Zay zavatra no tena hoe natongatsy ny teny fao zaho hoe manjary manahirana amin'ny fiarahamonina. Fa alao maka recul de mangina de mitazana. Satria ny araky ny tenin'ny hoy le bebe anay zay, ny adala ozy izy misisika ihany fa ny endry mody voky. De nalaoko naka ny toeran'le endry hoe mody voky. Ary tena voky tokoa satria zany ngeda be. Nalaoko nanao an'izay satria manahirana le teny zavatra izay mety hahasorenan'ny hafa kanefa ianao milaza ny marina. Manahirana le hiteny hoe zao na izao. Zany zavatra teneniko zany tena peseko tsara mihitsy hoe mba tsy hisian'ny hoe sanatria olana amin'ny ho avy a, mba tsy tenenako teny zao hoe zao na izao. Ny zavatra tiako ampitaina zany de zao, marina fa mbola tsy misitra ny tenako ary mbola tsy membre na gouvernement. Fa raha ohatra ianao tao anatin'ny taona maromaro zany hoe mpanolontsaina na filoham-pirenena izany, indrindrandrindra tanora demi bonheur, dia nanana ministra, département maromaro ianao, tsy maintsy à un moment à un autre de leur vie manontany anao hoe ahoana an'izao, na ilay filoham-pirenena mihitsy no mampaniraka anao hoe ataovy zao na ataovy zao. Zany hoe mba manana kely expérience kely zany de vie politique na hoe fomba fitantanana na fitrangana zany atao hoe fatongavana amin'ny fitondrana sy ny karazany. Zay angamba no nahatonga ny hoe rehefa nandeha teny a, de hita ihany le lakile hoe zao ny fomba analana ny andriamatoa Andry Rajoelina teo.
Zay ngambany amin'iny ny safidy mihitsy aho hoe alao mangina. D'ailleurs araky ny teneko hoe inona moa no hoteneko, tsy afaka mihitsy ahako. Tena nisy olona niantso anahy tena tsy ray na roa ary tompona andraikitra hoe tena manana maha-izy azy ao anatin'izany atao hoe communication reo niantso reo ary andro alina be ny ankiray fa maninona ho azy andro alina be ohatran'iny lesy miantso tena ohatran'ny malahelo ihany fa inona fa tena ohatran'ny tsy mety le firafinao taitra be fa ahoana ahoana mihitsy moa no itenenanao hoe tsisy ninona nataonao tamin'ny tolona nanonganana ny andro rajelona. Ahoana mihitsy no itenenanao hoe tsisy ninona vitanao. Alahelo le raha namana hoe tsy izany kosa no tokony teneninao fa raha am'izao fotoan'izao tokony ianao ary ny tokony irehare anisan'ny voalohany satria effectivement ny nanomboka tany amin'ny 2008 ho any 2008 dia efa contre an'io hoe non tsy andro rajelona tokony hitondra ny tolona ary tonga teo izy 2009 dia anisan'ny nanohatra azy voalohany jusqu'hatramin'ny 2025 mbola nanohatra zany hery rajonary mampianona zany hoe tao ampovoany teo. Marina ny teniny fa saingy izao tsy hoe izay no important anatina processus anankiray fa mitovy amin'ny tsy mahavita rehefa tsy ianao no nanao azy farany. Tsy teny zany hoe inona ny andraikitra mindraisiko tao anatin'izany nanaovana farany zany aleoko mangina satria araky ny teneko anareo foana hoe misy mahasamy hafa azy ny fleurir Kotomalala heninareo eto amin'ity fandarany ity sy fleurir Kotomalala eny Kanja na hoe fleurir Kotomalala ao anaty mouvement. Tsy vitan'ny eto ary tsy vitan'ny hoe mipalabra fotsiny eto fa tsy maintsy misy koa asa sur terrain atao mba hatongavana amin'ny tanjona anankiray, mba havitana zavatra anankiray. Dika zany zany tsy vahintsika amin'ny zavatra miseho, amin'ny zavatra mitranga sy ny karazany fa ohatra mba londohan'ny mpisorona atao ihany raha ohatra zay ny resahana. Indray andro zay ahako tamin'ny alohan'ny 25 septambra tapabolana alohany eo dia nampivory ny mpiara-mitolona akaiky ahako. Zao no teneniko an-draharaha tamin'izany. Izay ho ny zavatra hitranga ohatran'izao fa ny orany tsy fantatro fa isy io efa akaiko ny fotoana anaovantsika veloma ny andro rajelona. Misy zany zay moa miteny hoe metsika ny kabary tsy vanina izy fa zao ny zavatra teneniko anareo. Ny zavatra io rehefa vita disy olona maromaro hijoro ary tena hijoro ary hilaza fa tompony andraikitra voalohany amin'io zavatra io. Itony asantsika itony asa ingrat, tsy mila doka, tsy mila dera fa miasa mangina aty ambadika satria maro ny zavatra tsy azo lazaina amin'ny écran ary maro koa ny zavatra
tsy azo debalena en public. Misy antony be dia be zay. Misy antony be dia be zay satria raha miasa na mametraka zavatra structuré ianao, amina structure zany, dia be dia be ny impératif, ny éthique, na ny discipline, na règle tsy maintsy arahanao. Zay zavatra no manery anao tsy afaka ny be resaka na be oatahoata ankoatran'ny hoe zavatra teneninao eto, zay tena limité ozy ny sasan'izay hoe ny teninao ne tsy lobody e, tena marina. Fa rehefa kaopy ianao de kaopy, rehefa tsy kaopy ianao de anontany hoe Paul. Paul Ross zany io, zay no terme nataontsika teto tamin'izany. Fa io zany eo am'izay tsika zany tonga am'le hoe mody am'izay ngiarako to malala na i voatavo. Tena manana motifa be dia be aho hodiana sy argument any Madagasikara. Tao anatin'ny deuxième mandat n'Andriamatoa Andry Rajoelina, zay marihako eto fa tsika nikikika teto hoe nangala-bato izy. Ary ny dénudé-tsika mihitsy zany tamin'ny sehatra maromaro zay ahafahana mitaraina am'izany. Dia tao anatin'izany mandat farany zany no nodimandry ny mamako, nodimandry maty ihany koa ny papako, ary tena tsy afaka mihitsy ahako ninody an-tanindrazana mba hanatrika amin'ny fandevenana azy ireo. Misy vaviko zay tena akaiky ahy mihitsy, tena hoe akaiky anahy koa matiko eo. Vao même pas un an zay tsy afaka nakany. Tena tsy afenoko anareo. Zay zany tsy mba fombako no hoe manozon'olona izany, na hoe mitondra lahelo amin'olona. Ity fandaharana ity de nataontsika hoe c'est une émission qui ne va jamais se baser sur la haine. Surtout hoe za zany victime personnelle par rapport amin'ny mesure andraisin'ireo fitondram-panjakana ireo, fanagadrana fitotoana, famoronana dossier, demande d'extradition. Tsy fantatrareo fa nisy fotoana anie interpellé mihitsy ato aty am'izany hoe demande d'extradition zany. Entina amin'iny tomabilin'ny polisy iny, tonga de any amin'ny parquet. Heureusement moa ny tena nanana trano, nanana adresy tsara de tsy MD, fa tratran'ny contrôle judiciaire. 2 fois par semaine tsy maintsy mankany amin'ny polisy se présenter pendant un procès. Saotra an'Andriamanitra fa naharesy. Ary tena faly tokoa moa zany rehefa naharesy. Nampian'Andriamanitra. Fa izany nefany raha ny tena marina tsy netiko nametrahana haine teto amin'ity analyse-ko ity. Kanefa tsy nanakana an'ireo mpitondra fanjakana, any Andry Rajoelina, nanenjika ahako mafimafy kokoa. Ary tamin'ny fanafiana misy olona irahana nitora-bato aty an-tranoko sy ny karazany misy zany. Nisarotra amin'ny caméra sy ny sécurité ato amin'ny trano. Tsy azonareo eritreretana satria no fitandremana isaky mivoaka andeha hanatitra mpianatra de tsy maintsy mierikerika ianao. Satria ireto ady vava mahavita zava-doza. Hijery ny tanindrazana, hijery ny mpiara-monina, hijery ny fandehan'ny raharaha,
être présent et être fier de ce qu'on a entrepris. Ne serait-ce que recevoir des applaudissements et les congratulations des uns et des autres, de mes compatriotes, mes concitoyennes et concitoyens. Zany argumentony na hevitra ataony hodiko any an-tanindrazana. Fa ny anankiray tena ngeda be, nanakana anahy de zao. Tsotra ihany. Tsy anisan'ny mpiazakazaka ny tenako, ary efa niteny ateto tamy voalohany ary anisan'ny tena hoe naverina ho litany teto hoe itsika tsy afaky ny hanao juge et partie raha hanao analyse, hanao projection, hanao prospective am'izany atao hoe cas Madagasikara zany na international fa raha hay mamao fotsiny tsika manao hoe politika, manao politika tsika ka mieritseritra ny hoe akatoerana andeha hiady, hanao directeur général, ndeha hanao ministre, ndeha hanao ambassadeur, c'est pas moi, que sais-je. Dia diso hatrany amin'ny voalohany ny fanaovantsika prospective. Ary zay le antsoina hoe tendancieuse na orienté amina intérêt personnel na ego anagrupy. Izay no tany ny hoe tena tokana sady ngeda be ho samy hoe mipetraha latsara fa ieritseretin'ny olona ho avy any Madagasikara ialahy de angavy plasy hoe hanao ministra na hoe ambassadeur na tsy fantatra. Vao 5 taona ary za, 4 taona de efa nandahany zany. Tsy am'izao taonako zao tsy mahavita na hoe le taonako koa nga hoe be de be, tsy zany. Fotrany hafahafaniko ihany zany hoe mba manana mpivelomana mitombona, mipetraka tsara. Tonga hoe fitondrana vaovao, inoko marimarina fa ho hivoaka am'izay ny volako. De iny am'izay aho koa manao ny activité indépendanteko. Mety amiko kokoa no aty amin'ny privé manokatra amin'ny activité indépendante aty amin'ny secteurako noho ny hoe andeha hiazakazaka, andeha hanao politika, aka plasina ministre, na aka plasina zao pour revenir à un salaire qui dépasse même pas 4 millions à l'heure, mais avec lequel poste je pourrais prétendre à acheter une villa, un appartement en France, percevoir des rétrocommissions. Qui ne le sait pas? Que tels sont les objectifs. C'est avoir ce petit confort. Être riche comme les autres. Efa fantatro zany de mbola tanora aho. Alors tsy diso aho, j'habite dans une maison, dans cet appartement. Je ne suis plus dans cette optique. Io le zavatra zany. Sarotra amiko ny andeha hoe iny amin'ny atsorapoko hoe ody do taxen'ny olona, marary amiko zany. Tena marary amiko raha ohatra hoe iny de taxenao hoe andeha tady plasina ministre na hijuge plasina ministre. C'est un peu honteux.
À la limite, je préférerais être sollicité, ouais, ahoana fleury, ahoana lesy fleury. Na ahoana zokibe fleury. Mety intéressé ve ianao am'zao na am'zao? Je peux vous dire que royalement, avec beaucoup de classe et d'humilité et de respect par rapport à la sollicitation et de la personne qui demanderait, qui demandera, que je refuserai. Fort possible manome anaran'olona. Itony ny olona atokisana, tony ny mety. Jereo tony olona tony fa tony tsara taiza. Tony tsy zanaka totakely. Ary tony tsy arriviste. Ary tena manam-pahaizana fa tsy totena amin'ny fahaizana. Any amin'izay no mety intéressé raha kotomalala. Raha sollicité. Ka sarotra amiko zany hoe tsy izaho no tompon'andraikitra am'le victoire. Na de misy kely ara hoa, misy kely totra ny tao voatonona teny amin'ny 13 mai teny ny anarako rehefa tonga ny fisaorana. Saorako aminareo Kapisaty nanonona azy, na zay olona nanonona azy tam'zany, tena isaorako mihitsy. Satria mba tsapan'iny hoe mba nanao lery. Tena ataoko hoe mba ohatrany raha tsy diso nanomboka 2009 lery. Jusqu'à 2025 lery, tena 2009, 2010, 2011, 2012 zany impiry ny tenako no saika voasambotra. Misaotra amin'ny amitié zay nifampizarana tamin'ny olona tam'zany. Endanabaina mandefa zokibe ianao fa sarotra ihany ny hisambotra anao zany. Ianao anie zokinay e. De mino tenin'izany ndray de lasa. Vao 2009 zany. 2010 indray ianao miverina. Satria le activité anao any daholo. Tsy mijanona telo volana akory tonga de elao pa fa tena tsy matotra an'le rolondrolo mihitsy ianao. Ambaki ny mariagenao 2012 tany Majunga. Ratsy ny tandrona de tratran'ny sabotage. Nisy zany a. Nisy zany. Ka tsy fantatro hoe ahoana ny fandehany. Valiko nareo zany hoe tsy fotoana izao hodiko hanetan-drazana. Tsy mainka akory aho hikarakara ny taratasiko hoe zao na izao azahoana ny mi-rétablir amin'ny famarinana. Tsy mainka am'zany aho. Je suis serein on va dire. Mampalahelo ahy fotsiny ny vady aman-dranako mivivre an'le suspense kanefany noho izay antony zay. Mba ny manahirana any anie zany hoe ho tonga any an-tanindrazana ny tena nefany mety hanahirana nazy dimy lafo fireneny ry aho hoe ahoana natao an'le ry nefa le ry tsy intéressé. De aleoko aloha mipetraka tsara dia mandinika. Ary ny zavatra ifampizarako aminareo de hoe mandinika, mijery, mitazana, zay no nahatonga anahy tsy miteny. Miresaka tsika ny momba ny hoe Mahamaravatomanga, resaka be mandeha be zany. Tsy afeniko anareo. Zay za zany e. Fitako zay anaovana azy. Zay no tenako zay.
rehefa ao anatin'le fogo, ao anatin'izany tena hoe miasa zay, je ne lâche jamais prise. Tena hoe jamais an. Fa ianao zany rehefa tafiditra ao anatin'ny hoe ciblako zay an, dia jamais za milâcher prise. Fa zao koa aloha zany misy zavatra anankiray ary ty atsipitsipika any, atsipitsipika any. Ary misy zandry zay antsoina hoe Arfidy Ramanandraibe. Tamin'izany aho zany ny sabotsy tsy maintsy manao brainstorming ao an-tranoko, na ny trano brainstorming io zany ohatran'ny hoe kalizy zany, ohatran'ny amin'ny Mazangaha, adihevitra. Izahay zany Maurice Tsavonana, i Arfidy, mbola kely izy tamin'izany fa efa teo, Pierre Olidera. De sakafo tena tian-draharaha tamin'izany ny trondro, dia etsy amin'ilany voanjobory sy henan-kisoa. Une fois, 2 fois par mois zay manao an'io. Tampotampoka eo vadia amin'ny Pierre Olidera sy Maurice aho, ary nipetafany tamin'ny radio Viva. De tsy namaly mihitsy aho, tsy namaly mihitsy aho. Isan'andro hatramin'ny mariaziko zany tamin'izany tena nizahan-draharaha rapotera. De zao no teneniko tamin'ny zandry Arfidy, tadidiny tsara mihitsy. Ary mety ho tonga saina izy teneniko an'ity, fa tsy fantany akory le zavatra miseho. Zao no teneniko anao i Arfidy a, tsy mbola nisy olona ho ahy nanao ratsy ahy. Zaho a tena miteny aminao fa fiera fa tena tian'Andriamanitra aho. Tena tian'Andriamanitra i Arfidy aho. Fa jereo anie manao ratsy ahy anio a Maurice Tsavonana sy Pierre Olidera. Fa maninona moa ny fiainako am'zao? Tsotra ny vao maika avy eo mandeha aho. Na de tsy eo amin'ny fitondrana ary ho aho, zany hoe tsy velomina politika eo ary Arfidy. Fa tsy mbola nisy ho aho nanao ratsy ahy. Indrindra indrindra ka efa nisakafo taty an-tranoko taty ho aho, efa fandray tamiko, tampotampoka eo mivadika biby, tena miteny anao aho fa za ry Arfidy tsy mamaly aho, fa Andriamanitra miaro aho. De meko exemple anareo, jamais jamais anotoran'ny mamy Ravatomanga, jamais jamais anotoran'ny zanany a, jamais. Kanefa de lazaiko anareo fa hatramin'izao mbola misy zany hoe mise en examen a. Zany aty grave zany a. Ça vous mène en tôle, en prison, à terme. Moa zany tsy fantatro zay misy an-jareo any, fa io le zavatra. Andry Rajoelina nivoaka amin'i Madagasikara ohatran'ny numéro ana colis nitondrana azy miala tao. Teneniko nareo a, 2 semaines alohan'ny itsanganan'ny zavatra, vavolombelona am'zany iny Lanto, Rakotomanga iny. Vavolombelona am'zany iny izy anaran'le boy iny Dina Andriamaoly. Fandray tamin'ireny olona ireny aho tsy manafina an'izany a. Ratsy diso aho. Tao anatin'izany koa i Lova. Miteny aho hoe
Maninona ho a raha asiana fifampiresahana? Miresaka amin'ny mpanoratra ho aho, ny patron anareo. Raha menatra iziny amin'izany hoe ampiko aho. Fa ty zavatra ty hoe ho vitanareo aho. Tapabolana mialoha dia efa fantapatatro. Fa isy zavatra hitranga. Mpiara-miasa amiko, mpiara-mitolona amiko aty an-dafy mahalala an'izany. De afaka miseho manifester izy manoratra hoe marina zany na miteny izy hoe diso. Ary nisy soare raha tena hoe ndray alina maninitra mihitsy hoe andao hiresaka amin'ny baina, ny sasany avy any Lyon, ny sasany avy any Marseille, ny sasany avy maromaro tato amin'ity tokantranoko ity. De efa nisotro champagne zay tamin'izany. Fa nanao kitoza nafarana tany amin'ny Tania. Na Taniara angamba mety gaga atao inona daholo zany kitoza, 3 kilos zany. Nefa vao même pas 2 jours, 3 jours alohan'io aho nandeha fatrany 1 kilo. Ohatran'ny nalahelo aho zany. Hoe tena izany ve? Sao de mba tsy mety. Aleo resahana ry lerony fa ny tena mba humain ihany. Zao mivaly ny azoko. Rehefa nanondratana izy de tsy namaly. Andriamatoa Mandrarajelona. Ary ny valiny tena azoko tsotra de hoe mafy be izy baina. Nisy olona nasiako nampitandrina sy nanonteneniko tamin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga hoe tenenao zao Mamy Ravatomanga. Fa ho ratsy ny afera. Ho ratsy ny afera. Aleo mihavana amin'ny malagasy, tsy mampaneno ana tsy mihavana amiko ary izy. Tsy olana amiko zany. Fa mihavana apetrao malakilaky ny fampihavanana ao Madagasikara. Fa nareo inona nitady kiraronareo nareo? On m'avait considéré comme un fou. Hoe matahotra ianao fa misy zay zany le izy hoe matahotra hono za satria misy mise en examen aty a Frantsa. De te négocier le sort koa aho. Le olona manko rehefa ao anatin'le euphorie zay de negligeny daholo ny renseignement zay mety ho tonga ao aminy ary tsy eritreretiny akory hoe raha sanatria marina ny tenin'ny Fleury de ahoana. Ina nitady kirarotsika tokotsika. Fa teo am-pelantanany tsisy élément nahafahany nanaprofo hoe ary zay mahadange an'le izy. Satria ianao rehefa miasa amina zavatra hoe structuré zany, tout est de manière insipide et imprévue. Au moment où tu l'attends le moins, c'est là où ça se passe. J'avais toujours prévenu. Io zavatra io ho tsy amin'ny fotoana pozonareo ohatran'izao e. Ny zavatra noteneniko de hoe ny vahoaka no hitarika ny tolona. Fa ho avy ny mpanao politika hijapeny io. Tsy zay ve ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao? Ohatran'ny dibaba sy ny jenjeda indray no lasa miafaifa. Fa rehefa nampitandremana hoe ty le ty ny solution ty atao. Tsy mamenatra miantson'ny mpanohitra. Mifampidinika. Fandray tanana ny joueur. Fa ianao indray nolazainy fa adala io minégocier ny dossier-ny tam'izany. Raha ino l'Antrakotomanga iny? Sahako manonona ny anaran'ny l'Antrakotomanga manko satria tsy fehiko fa niraisiko ohatran'ny anabaviko izy iny.
Ary fantako fa miresaka amin'ny andro rajolona izy. Tsy taitra raha nisy an'ireny enregistrement nataon'ireny dia mivoaka publika. Izaho moa tsy fantatro na ny enregistreny na tsia, fa anatin'ny resaka hoe tsisy resaka hoe omeo vola na am'izay omeo am'izao. Ary izy anisan'ny nanampy an'ity fandarana ity. Tsy mahamenatra miteny an'izany. Nanampy mihitsy izy, tena nanome izy hoe omeko zoky ampiako. Efa niteny an'izany antsika teto hoe misy ao anatin'ny fitondram-panjakana manampy an'ity fandarana ity, sao adinonareo. Misy zany. Dina zany nanampy antsika zany. Nanampy zany fa zany akory tsy midika hoe voafatotry ny adalàna tsika. Namoaka ny momba ny diny tsika teto. Tomany mihitsy izy hoe za ve manampy anareo dia zany dina ny raharaham-pirenena tsisy idiran'ny hoe mameno 200-300 na ohatran'izany. Dia midika zany hoe ary amin'ny avocat ary dia midika hoe tsy maintsy mangina amin'ny zavatra tsy mety ataonareo. Non, tsy niterenana nareo na nivozonana nanao an'ireny. Samy hafa ny hoe raharaham-pirenena sy ny resaka procédure avocat ary ambadika ary. D'ailleurs ny procédure ny avocat raha ohatra tsy nisy anareo, tsy tratran'ny charge zay. Tsy mety kosa zany tamin'izany. Tsy maintsy lazaina. Misy koa olon-kafa fa zany hoe tsy autorisé hiteny azy je me prive satria mety hampodika sécuritén'olona dia tsy azontsika. Bebinareo no ve namorona an'izany, inona ny olana raha marina ny lazaina, be sasiny fa tsy lazaina izay lazana. Sotranao vahoaka malagasy zay le izy. Ka mampagaga aminy mahatonga anao manaraka eo ry vahoaka malagasy. Ianao ary aty miafina hoe vahoaka malagasy. Ka ny Anga Fleury no nahavita mena médaille. Tsy nahavita ry vahoaka malagasy. Ary tsy mangataka médaille koa tahaka ny teneniko hoe tsy mangataka fisaorana tamin'ireo tolona nanaovana ny lazaina teto isan'andro momba an'ireo gadra politika. Satria rehefa nanontany loatra hoe tokony nanao any loatra hoe tokony hisaorana, miala tsiny nefa tsisy olona na iray raha nisaotra. Sauf angambany Andriamatoa Lola Somahary après 3 jours misaotra hoe tena misaotra fa tena tolona momba anahy ianao sy ny karazany. Fa ny ankoatran'izay efa libre izy dia izay ny zava-dehibe. Ka raha ohatra miteny amin'izao fotoan'izao hoe ody any Madagasikara, za aloha zany tsy afenako fa ny fiainako efa aty daholo ary mbola hitohy ny fiainako aty fa tsy ary d'ailleurs mahay zavatra Andriamanitra efa tamin'izany dia efa niteny hoe ny fantanyrako no aty Madagasikara fa rehefa manomboka nanazava kely na retraité dia aty Frantsa no mipetraka ny été dia ny hiver any La Réunion. Efa zay ny programako ka tsy hitako hoe inona no tsy mieritreritra ny andeha hoe hanao an'izao na hanao an'izao satria kely loatra aretin'ny karamanzana minisitra zany ka tsy voatery hangalatra raha manao an'izany. Haiko loatra manko raha ohatra hoe voatery hangalatra isika raha manao an'izany ary tsy mendrika antsika zany. Tsy mendrika anareo zany ary manahirana be zany satria mahamenatra anie le hoe omeo an'izao omeo an'izao. Na tamin'ny taloha tamin'ny resaka avocat reny ary tena zaho zao raha vao mivoaka ny voliko dia tsy hangatraka aminareo intsony aho amin'izany. Ary isaorako mihitsy raha ny amin'inona tizy teo ny mpitondra fanjakana raha mieritreritra ny hamoaka an'izany zareo amin'ny fotoana mamety azy fa fantatro fa sahirana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao. Za tsy hafeniko, za aloha tsy hafeniko fa manampy ny fitondram-panjakana amin'ny solution. Manana solution tsika amin'ny resaka rano, tsy mila hoe maka ministera na hoe miditra ao anaty gouvernement vao afaka mitondra solution. Non, manana expertise amin'izany atao hoe
recherche de financement, la mise en place d'un financement dans les relations bilatérales et multilatérales, no tena koa, sur les projets en carence de financement. Averiko manana expertise na hoe manana expérience amin'ny resaka mise en place na financement dans le secteur haut zany nefa nataoko betsaka vis-à-vis des relations, ino izy teo, bilatérales et multilatérales dans le cadre des projets en carence de financement. Fa nataontsika zany, tsika no nanao an'zany atao hoe nosy be zany amin'ny resaka distribution sy ny réseau OUG. Tsika ihany koa no nanao an'zany Mazanga zany, VMR ny société nanao azy tam'zany andro zany, mise en place na financement miaraka tamy KfW, mahatratra 12 millions de Deutschmark. Tsika ihany koa nanao ny Antsirabe, Morondava, tam'zany ny faky ny FAC no financé azy pour 2 millions de francs tam'zany. De zao fotsiny teneniko anareo. Ka raha izany zavatra rehetra zany 6% no honorera am'zany. De calcule eo zany hoe 12 millions de francs zany tam'zany. Ça fait quand même 700, ino ty izy teo, 720 000 francs. Kina andeha vakiako loha andeha hanao ministre. Azafady tompoko. Tsinona? Mandram-peona? Veloma daholo. Veloma daholo tompoko mandram-peona ha? Ary nefa tsy zany ihany ny zavatra azontsika entina hanampiana amin'ny firenena, no tsy zany ihany. Be dia be ny zavatra azo atao ary ny zavatra renina amin'ny fomba légal. Amin'ny fomba légal ho aho fa tsy tota-kely, mangalangalatra, manao raquette no atao. Veloma tompoko.